misaotra anao mbola misafidy ny fahita lavitra Ima TV amin'izao ora izay anolorana anao indray ny fampahalalam-baovao manatitra ny araba tokolay tokovavy ary manasa anao avetrany ary anaraka ny tsipirian'izay vaovao izay manoloana ny mety sy ny fiaonana indray eo amin'ny filoha roa Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina dia manana ny ambarany minitry ny fiompiana Ianta Randriamandrato araka ny ambarany ity mpanao politika ity moa dia ny lalàna efa misy no tokony ampiarina. Tsy nisy ny antony sy ny fiaonana indray amin'ny filoha teo Marc Ravalomanana sy ny filoha tetezamita Andry Rajoelina raha tokana ampiarana araka ny tokony ho izy ny soro-dalana izay efa lasa lalàna. Io nambara ministry ny fiompiana Ianta Randriamandrato raha nanao fanehoan-kevitra momba mety sy ny fiaonana eo amin'ny filoha roa izy. Tena antony hoe mbola ionany amin'ny filoha Ravalomanana ny ao tonjotra mazava fa mahazo maverina ireo nanao sestany tena karaha tongeto izy ka miverina zay nefa miteny hoe ampiaratra ny andinina fa 5 e tsy olana mihitsy zany fa ny olana fotsiny dia maninona efa tokony ampiarina zay tokony ampiarina zay efa lalàna no mbola sina fepetra maro samihafa ao ankeny mipetra ny olana fa ny akoatrena tokony olana maro ankeny teneny afaka miverina izy afaka milatsaka izy dia izay ihany no mipetraka ny resana rehetra amin'izay dia afaka milatsaka Andriamatoa Rajoelina nefa raha sarotry ny Union africaine resana amin'ny démocratie sy ny fifidianana dia tsy mahazo milatsaka izay nanao famongara-panjakana amina fomba anti-constitutionnel ka izay le izy hoe rehefa ampiarina dia ampiarina rehefa tsy ampiarina koa tsy ampiarina dia miditra amin'ilay hoe izy izany hoe accord politique hoe nisan'ny resako teo ny amnistie io rehefa milaniny ka efa napetraka ho lalàna dia tanterao dia ataovy tsy misy olona tsy ambany lalàna ary tsy mety ny tsy mahatonga teto fa rehefa nanao zavatra tsy mety dia tokony misy ny lalàna mipetraka amin'izay fa le amnistie efa misy dia amin'izao fotoana izao tsy fantatra aiza fataon'olona jereva na ny commission tokony mipetraka eo izy any nametraka an'ireo magistrat reo izay le izy rehefa atao dia atao rehefa tsy anao dia aleo samy zay zany hoe tanàna tsisy lalàna ve sa lalàna eo ambanin'ny olona izy amin'ny mikarakara-ny lalàna io. Araka ny fantatra Atsoatsy dia izy ny fivorian'ny troikan'ny SADC ary andraisana fanapa-kevitra momba Madagasikara mikasika izay indrindra dia laza ministry ny fiompiana fa ny fanerena amin'ny fampiarana manontolo ny soro-dalana no takininy Marc Ravalomanana amin'ny SADC. Zavatra tsotra mambatrana amin'ny fiaonan'ny SADC izay atao atoato dia ny fampiarana anireo texte sy lalàna sy ny sarta izay misy amin'izao fotoana izao raha Madagasikara zany dia io soro-dalana io izay natao ny ka natao hoe lalàna raha amin'izao tontolo izao raha atao Afrika dia fampiarana ny sarta ny Afrika mikasika ny démocratie sy ny élection raha mitoeran-kafa dia mikasika ny droit de l'homme ohatra ny tsy fampiarana ny rehetrarehetra ireny no mampisy ka raha ohatra amin'izao fotoana izao hiandry fanapa-kevitra avy amin'ny SADC ny zavatra irina zany dia hoe ampiatra izy an'io soro-dalana io amin'ny antsipiriany iray manontolo. Araka izany dia mitaka ny fampiarana manontolo ny soro-dalana na Marc Ravalomanana ary heverin'izy ireo fa ny SADC dia tokony hamoaka fanapa-kevitra mifanaraka amin'izay.